alleloia alleloia miaravantsika rehetra tratra nyity fotoana mahafinaritra baiboly teny velona iarahanao amin'ny lehilahin'andriamanitra ny reverand 5 Andreason. Ny afatra tiako hifampizarana anao androany dia ny mazava dehibe ny tsodrano. Be dehibe ny olona tsy matakatra ny fahefana na ny herin'ny tsodrano. Ny tsodrano dia tsy azo valozana ry havana malala ary tsy azo taoko toto. Zay mahatonga an'Andriamanitra ny tena hoe nareo zanaka ajao ny ray aman-dreninareo dia ho ela velona nareo satria ny teny tsara rehetra dia avy amin'ny ray aman-dreny daholo. Ny ray aman-dreny no nataon'Andriamanitra ho fitaovana mpampita fahasoavana ho an'ny zanany. Indrindrindrindra moa ao amin'ny Efesianina toko 1 andininy voalohany dia izy hoe maneke voalohany indrindra ny mpitondra ara-panahy anareo. Ny mpitondra ara-panahy zany hoe ny mpitondra ny ray am-panahy na ny ray aman-dreny am-panahy maneke azy ireo. Inona moa le ekeny? Lay tsodrano arotsana ho anao, lay teny soa arotsana ho anao, lay fievitra masoa arotsana ho anao. Nisy tovolahy zay mba nisy tovavy mba nahafinaritra azy tao am-piangonana tao dia nanomboka nanaraka azy teny izy dia ozy izy lay raha vehivavy tsy afa miaraka tsika ozy raha tsy miorina ianao dia miroso amin'ny sakramenta amin'ny fiangonana finoana batisa dia miroso amin'ny lalindalina miara-manompo. Dia namaiky ilay tovolahiko zay aloha izy may adalaka ty azony tsara ka dia nanaraka azy tany eten-polo izy. Rehefa tonga tany izy dia tsy nazatra azy amin'ny fotoam-pivoriana satria nandrea amin'ny teny izy dia ozy hoe ary le ohatra mibaiko an'Andriamanitra ty olona ty fa sasa be tao anatin'izay moa ny teny apetra amin'ny faritra marary ianao ny tananao fa hivavako anao sitrana marary rehetra. Dia napetrany teo faritra narary azy tao amin'ny lamosiny tao nanao nrendray aiady kokofo reny izy dia nisy faux mouvement dia efa mataona maro mitaiza azy le aretina tsy afaka miondrika efa marary faux mouvement ke tonga dia marary be fa tamin'ny fotoana io kasihan'ny tompony lamosiny niaraka tamin'ny vava à l'instant za miteny apetrao amin'ny lamosiny ao tanao tonga dia natsiary ny zavatra niesotra izy voaka tao izy aveo nanao gesticule be tao velany tao sitrana tanteraka nataony tompo tamin'izay. Dia nanomboka nyroso amin'izay izy nanaradian'ny tompo tsy anasa ny namana tamin'io nefa olona be diplôme be nanana ny toera mihitsy zany raha teo amin'ny fiarahamonina satria expert comptable tany Frantsa izy fa tany izy niasa dia nisy fotoana ohatrany tapaka le contrat rehetra dia ohatrany tsisy asa tsony dia nakaty Madagasikara moa dia niona tamin'ny tovavy io dia mba nanao programme teo hoe maninona raha raiky vady ndre inany mila mivavaka aloha aloha ngamba ampitovina ny tady dokanga mba tompo ray no inona dia tonga izy moa dia zay le sitrana zay taorina kelin'izay dia nroso tamin'ny batisa izy dia nalevina amin'ny fiainany taloha fiainam-baovao indray nitsanganany taon'ny Kristy dia nitsodrano ny fiainan'izy ireo tamin'ny fomba magaga tsy takatra ny saina verina tany ampitan-dranomasina zany dia tady asa satria efa falifaly hoe nahazo tsodrano zany. Dia nisy namany avy any Afrika ny teny taminy oletsy efa miasa nganga dia hoe andao ho any aminay ho any firenenay fa ao ministère ny finance misy poste ao dia ho ampidirinao sy raha ny tena marina tokony nationaux miditra amin'izany fa tsy olona vahiny fa tena rehefa Andriamanitra miditra tsehatra rehefa nitsodrano miditra tsehatra tsisy masakana fa tonga dia tafiditra tao anatin'ilay poste ministériel lasa mpiara-miasa akaiky tamin'ny ministra tao izy zany dia nandritra ny taona maro tsy haiko nandritra ny 7 taona izy tao foana taorinan'izay moa izy dia voantso tatia firenentsika zany dia nanana toerana tsongrom-bolo koa. Tanao le herin'ny tsodrano rehefa mahazo indray mandeha anao tsy midina ntsony anao fa miakatra foana ary raha toka manaja an'Andriamanitra manome voninahitra azy ianao ny eo tsy lany eo tonga ihany. Rehefa varim-barinao satria zay mifika ny devoly atao varim-barinao dia miataka amin'ilay fifandraisanao amin'Andriamanitra ary rehefa tafahataka amin'ilay fifandraisanao amin'Andriamanitra ianao dia arorotan'ilay raiky ala fa raha ny tena marina ilay raiky ala tsy afaka mikitika amin'ny fiainanao zany rehefa mipetraka ao ambany tsodrano ianao
fa izy ary ny afaka mitsodrano dia hoy ny tenin'Andriamanitra ty amin'ny Hebreo 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Ary tsy azo lavina akory anefa fa ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe no ny tenany. Ahoana tsara izy ary tsy azo lavina mihitsy fa ny kely no mandray tsodrano amin'izay lehibe no izy. Eo zany ny tena mahatonga an'Andriamanitra ny tena hoe ajao ny ray aman-dreninao. Misy ankizy rehefa mandeha ny fiainana dia mietrehitra ohatra mandeha ho azy zany efa nianatra za zao fa bac plus 5 7 8 9 10 dia mietrehitra izy fa mahino ny ray aman-dreniny tsy ry havana. La vie c'est une école. Ny fiainana mihitsy dia fianarana. Akoatra ny zavatra ianaranao any am-pianarana dia mampianatra foana ny tompo ka reo ray aman-drenintsika manana rena be da be ao anatiny ao ifampizarana itsika ka rehefa mitsodrano antsika izy dia mipito amintsika le fahasoavana zay. Ka mahalelan'Andriamanitra na ny soran'Andriamanitra mivavaka ho ampanaraka ty fandarana ty mitsodrano ny fiainany tsirairay tonombo ty vampitao ty vampitao-pahasoavana vampitao-pandresena mpisandratana mpatanterahany teny fikasana zay riny fonao sy anterahinao ny tsy hitanao tao anatin'ny taona ny fandiby maro zay ao anatin'ity volany ty mitrango ao amin'ny fiainanao zany ankonana mpandresy miavaka feno fitahina sy fahasoavana sitrana afaka fahitatsitraka fahitapity manoatra amin'ny mpandresy feno fahasoavana tompoko tahin'Andriamanitra ianao. Amen.